Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. OMEN'NY ray ho anao ny fanjakany. OMEN'NY ray ho anao ny fanjakany. Zany no misongadina mofinainantsika anio atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 2:20 ny 2:30 hatramin'ny 40. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo, dia harena any an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay itoeran'ny harenareo dia ho any koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Dia miomana kosa ianareo fa ho avy ny Zanak'olona amin'izay ora tsy hapozinareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Omen'ny tompo anao ny fanjakana. Ambara riavako malala fa an'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra, izy ny tompon'ny fahefana, azy ny fanjakana, izy no manana ny fiandrianana maharitra mandrakizay. Koa satria azy ny fanjakana dia afaka mizara ny azy amin'izay mahatoky izy, zarainy ho an'izay mino sy mahatoky azy ny fanjakana. Na izany na tsy izany anefa dia hitantsika ny fepetra ahafahan'Andriamanitra miantoka izany fanjakana ho zaraina ho an'ny mino izany. Eo aloha voalohany ny amin'ny izay ahafahantsika mihevitra ny mpiarabelona amintsika ka manatanteraka ny fiantrana ka tsy miherimbelona amin'izany. Ambarany Jesoa Kristy eo amin'ny fanoharana izay nataony eo aloha eo fa tsy zava-dehibe ho antsika ny mikatsaka ny haren'ny tany, diso tafahoatra ka tsy hihevitra na hiherimbelona ho an'ny manodidina, fa ho aritsika ho aniza moa zany harem-behivava izany. Fa mety sy tsara amintsika ny mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, manao ny marina, manao izay mety ary manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, mikarakara ireo madiniky ny tompo, dia izy Andriamanitra kosa hikarakara antsika. Efa mampananteny izy fa aza manahy ny amin'izay hohanina sy hosotroina, aza manany amin'izay hotafiana fa tsy mihoatra noho ny voninkazo eny an-jaridaina sy ny voromanidina
moa tsy mihoatra noho ny voninkazo eny an-jaridaina sy ny voromanidina va isika fa katsao aloha ny fanjakana ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra izany hoy izy. Ataontsika arak'izany izay ahafahana mifampitsinjo, mifampihevitra ary mifanavitra eo amin'ny fiainana mba ahafahan'Andriamanitra mitsinjo atsika sy manavitra atsika rahateo. Fa zava-dehibe faharoa izay ambaran'izao mofonaina izao, antoka ahazahoantsika andraisantsika ilay fanjakana zarain'Andriamanitra ho atsika ny fiambenana. Fiambenana izay tsy maintsy atao amin'ny vanim-potoana rehetra fa hoarina tahaka ny izay mpanompo miambina amin'ny alina tokoa manko isika, ka raha avy ny tompony amin'ny alina na amin'ny fiambenana voalohany na ny faharoa na ny fahatelo na amin'ny ora toy inona na toy inona dia ho sambatra izany mpanompo izany raha hitan'ny tompony miambina. Tsy fantatra mantsy ny andro na ny ora hihavian'ilay fanjakan'Andriamanitra fa izay maharitra miambina no mahazo azy. Tsaroantsika tsara ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny Virjiny 10, 5 hendry izay nitondra solika fitaiza, fa nisy 5 adala kosa izay tsy naharitra ny solika izay nananany ka tsy naharitra ny tsena ny fahatongavany mpapakatra izy. Amin'izany dia tsy tafiditra tao amin'ny fanjakana izy ireny. Isika ankehitriny ihany koa dia ampirisian'Andriamanitra raha te hahazo anjara amin'ilay fanjakana izay efa voavoatra, ilay fanjakana zaraina dia aoka ho hiomana mandrakariva. Indrindra amin'izao andro farana izao, tsy ho variana na ho sondriana ka ho tafakambana amin'ny faratsin'izao tontolo izao. Ndrao ny tompo ho avy amin'ny fanjakana ka hahitantsika izay mania na hahitantsika izay irona ho any amin'ny izao tontolo izao ka dia tsy ahazo ny anjara fanjakana ho atsika. Andeha ary avako, aoka ho tsara homana, aoka ho tsara fiambenana, aoka hifantoka mandrakariva ny amin'ny fihavian'ny tompo ny fiainanao. Ndao ary miomana tsara, miomana fatratra fa efa sitraky ny ray ho anao ny fanjakana. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Rainay, tsapanay loatra ny asarobidy ny fitiavanao anay, fa indro ny fanjakanao dia ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no zarainao deniny ankehitriny, ahafahan'ny mino rehetra mino sy matoky anao, ahafahan'ny mino rehetra mivelona amin'ny fahatsaranao. Misaotra Tompo, ary ankehitriny izay dia maneho eto anatrehanao ny amin'izay ahafahanay miambina, miandry ny famondram-ponao aminay tsiraray avy. Fa amin'izao akatoko ny noely izao, dia tianay indrindra Jesosy ny mitodika amin'ireo rehetra madinika ao Andriamanitra, ireo kamoty sy mpitondra-tena, ireo voakilema sy manan-kilema, ireo izay ory manjenjena, ireo mahantra sahirana amin'ny fivelomana, ireo izay manana ny tsy fahampiana rehetra amin'ny endriny samihafa. Amangy azy ireny ianao Jesosy, amin'izao akatoko ny noely izao, ananan'ny anjara sahaza ho azy teniny ety an-tany. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoko be fity izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.